Mikasika ilay resaka fitrandrahana na jono maromarona kokoa lamatra na temps voalaza fa ataon'ny orinasa japonais eto amintsika ao anatin'ny roa taona ny fanomezana ny licence ny mametra ny fiam-potoana fifanarahana momba izany hoy ny ministry ny jono telo hatramin'ny efa-bolana ihany araka izany ny fotoana ahafahana manao izany manomboka ny volana septambra ho avy izao vao manan-kery io fahazoan-dalana io aty amin'ny faridranomasiny Madagasikara. Raha tsika ny fanampanazavany ministra tompony andraikitra. Rehefa vita ilay sinian'ilay protocole, izay ilay tompon'ilay sambo zany mandoa ilay antsoina hoe redevance. Rehefa avy mandoa an'ilay redevance izy dia zay tsika vao manome an'ilay antsoina hoe licence. Dia ilay licence no mametraka hoe firy volana no ampiasandry zareo an'ilay sambondry zareo aty amintsika aty. Non, tsy roa taona. Car le roa taona mantsy le diso le fieritreretan'olona azy. Lay accord no roa taona fa lay licence nangatandry zareo dia 3 volana fotsiny. Tamin'ny andro tao taloha ny ZDE ny Madagasikara dia 1,141,000 km². Tamin'ny andro tao taloha nisy fotoana tafakatra hatrany amin'ny 200 mahery 300 latsaka kely eo ny sambo zay nanjono tato anatin'ny faridranomasiny Madagasikara. Amintsika miteny zao zara raha misy raha tambatra miaraka amin'ireo sambo crevetier zara raha misy 50 ny fitambaran'ireo sambo